Elizabeta indray araky ny lioka toko voalohany no vehivavy ifaninanantsika manomboka androany ka hatramin'ny alakamisy 25 ny volana janoary 2024. Izany hoe fifaninanana farany amin'ity taona 2024 ity dia ataontsika rahetsy be izao ny fanomezana, sady fanomezana krismasy fanomezana fankalazana taom-baovao ho an'izay mahatratra ny taom-baovao no tohizantsika foana koa ny fifaninanana 1 sahady. Efa nisy teto izany fanomezana valo marsa, fanomezana fetiny reny dia amin'izao indray izany atambatra antsika ny fanomezana krismasy sy taom-baovao sady miaraka amin'ny fifaninanana 1 momba ny Elizabeta renin'ny Jaona mpanao batisa. Tandrify tsara satria tena transition entre ny tontolon'ny testameta taloha sy ny tontolon'ny testameta vaovao i Elizabeta. Efa nianarantsika ireo fampianarana 12 tany amin'ny testameta taloha izay ireo matriarka 5 no nanomboantsika anazy, dia efa natomboka antsika koa ny fampianarana 5 amin'ny vehivavy amin'ny testameta vaovao dia fampianarana 9 amin'ny testameta vaovao zany ity ataontsika transition ity momba ny Elizabeta. Tamin'ny fankalazana ny fetiny reny tamin'ity taona ity dia ao amin'ny vidéo faha 420 vidéo numéro 126 alefako lien amin'ity publication ny fifaninanana ity koa mazava ho azy efa nisy fampianarana momba ny Elizabeta izay nentin'ny teolôjiana Lucie. Izy dia iray amin'ireo teolôjiana 4 nianatra teolôjia voalohany tao amin'ny fiangonana loterana malagasy izay nankalazaintsika tamin'ny fetiny reny. Efa nataontsika transition tamin'ny taona lasa teto ny interview izay nataoko tany amin'ny 7 taona lasa niaraka tamin'ny Neny Torazivelo ray amin'ireo teolôjiana 4 ireo dia ataontsika transition amin'ny faran'ity desambra ity koa zany i Neny Lucie dia raha sitrapony tompo efa vita moa ny vidéo momba ny Neny Torazivelo sy teolôjiana Estera fahatelo amin'izy 4 vavy izay nianatra teolôjia ary tsy adino Tsaroana Mandrakariva i Mama Ralvao Hélène izay efa natsoiny Jesosy any aminy moa izy fa izy 4 vavy ireo dia isan'ny teolôjiana 4 voalohany nianatra teolôjia, vehivavy nianatra teolôjia voalohany tao amin'ny fiangonana loterana malagasy dia ny fampianarana izay efa nentin'ny Neny Lucie zany alefako lien andramandeny vidéo tamin'ny fankalazana ny fetiny reny momba ny Elizabeta dia efa afaka manampy anao sahady handray anjara amin'ny fifaninanana. Ka ny fandraisana anjara zany atsaraintsika be ny fandraisana anjara amin'ity satria arabaintsika aloha Randrianarysò Fanjaniriana izy no nahazo an'ilay 5,000 ariary tamin'ilay fifaninanana momba ny Fibiana i Foiby nahazo réaction 723 be izao izy ary tena nampitolagaga mihitsy no moa satria ray andro farany izy no nahazo an'io réaction 300 mahery dia nazara nanontany anazy mihitsy hoe fa ahoana ilay stratégienareo isaorana koa moa zany i Andro Tsitohaina Tahiry nahazo réaction 470 koa izy ary tena isaorana anazy fa tena nanaraka ny torohevitra teto izy ataovy teny vao manomboka ny andro fifaninanana dia avy dia ataovy ilay fifaninanana dia tena avy dia efa niazakazaka be mihitsy ny réaction 70 io efa azony tany amin'ny andro voalohan'ny fifaninanana koa fa indrisy moa zany fa enjana be ilay stratégie nampiasain'ny Fanjaniriana andro ray farany koa izy no tena nanenjika dia tena tratrany 2 fois plus mihitsy ny réaction dia mazava ho azy moa isaorana koa i Manitra Herniaina nahazo réaction 40 sy Ambinitsoa Andrianarimanana nahazo réaction 20. Amin'ny fifaninanana momba ny Elizabeta zany atambatra antsika amin'izay ireo fomba fifaninanana nataontsika hatramin'izay. Efa 2 fois rahateo ny
amboara zany hoe tsy dimy alina ariary araka ny mahazatra intsony satria sady fanomezana krismasy fanomezana taom-baovao izy a de ray hetsy ariary be zao zany lava iny volana janoary iny a iny matetika mampikaikaika ny maro satria lany volan'ny fetiny akamaroany a fotoana tsara andraisana ray hetsy ariary a amin'ny alakamisy 5 janoary omany teny zao ny fifaninananao de ny fepetra zany atambatra atsika tsy ferantsika hoe zay zavatra folo fantatranao momba ny Elizabeta tsony fa ataovy lista daholo zay rehetrarehetra fantatrao. Efa nisy foana zany tamin'ny fanaovantsika fifaninanana teto amin'ny pejy a asio numero. Elizabeta de renin'ny Jaona, Elizabeta de vadin'ny Zakaria, mpisorona be. Elizabeta de asio numero a asaka ataonao ao daholo a na ny momba ny Jaona mpanao batisa zanany a, momba ny vadiny a, momba n'izay tontolo nisy anazy a, ny lesona azo tsoahana amin'ny fiainany a, ao amin'ilay vidéo niarahana tamin'ny présidente ny fikambanana zava-manahirany vehivavy a sy i teolôjianina Lucie izay maharitra adiny ray sasany eo io vidéo io a, misy zavatra maro be azo resanao satria ny mpikambana mpanorona ny fikambanana zava-manahirany vehivavy any Mahajanga de tena miaraka ao anatin'io vidéo io nametraka fanontaniana maro be, misy ifandraisany amin'ny mahareny, amin'ny maha vehivavy malagasy ao anatiny ao, azonao tanisaina andraisana anjara ao anaty fifaninanana daholo a zay zavatra niresahany zareo anatin'io vidéo lava be io de ny isan'ny valiteninao a atambatra amin'ny isan'ny réaction azonao. Zay indray zany no azahoana ilay ray hetsy ariary. Za moa zany a somary suspicieuse ihany a nefa zay ny règle de jeu tsika eto amin'ny fifaninanana hoe tsy azo ferana hoe mety misy ohatra compte samihafa manao an'le réaction a, tsy maninona mihitsy ny raha zay no fandraisana anjaranao fa ometsika opportunité koa zany zay tsy de manana ami maro be anao réaction, afaka manao fikarohana manokana koa izy de ny fepetra zany a de atambatra atsika izy roa manomboka hatreto. Ny isan'ny valiteninao a miampy ny isan'ny réaction amin'ny commentaire anao a anankiray ihany fa za tsy hanao calcul raha ohatra ka ataonao maro be le commentaire anao a satria nisy foana zany teto amin'ny fifaninanana hatramin'izay azonao ovaovaina manko le valiteny, azonao ampiana tsikelikely, afaka manao fanamby zany ianao manomboka androany hoe manisy valiny 10 isan'andro za de manasa namako 10 isan'andro koa anao réaction a, azo ampiana tsikelikely manana zay ny anaovana an'le izy ray volana be zao a, sady lalao a no fianarana no fanomezana ho antsika zay mandray anjara de ataovy commentaire anankiray ihany zany a no asiana an'izay réaction tianao isaina, fa raha miparitaka ny valiteninao de miparitaka ny réaction anao a de zay maro indrindra ihany zany no raisintsika. Fehiny a asana mazava ihany le fanazavako anazy a, isaina zany ny isan'ny valiteninao a miampy ny isan'ny réaction azonao a de zay mahazo maro indrindra amin'ireo anankiroa ireo mitambatra no mahazo an'ilay ray hetsy ariary amin'ny alakamisy a 5 janoary 2024. Elizabeta araka ny lioka toko voalohany a izay sady transition sady vehivavy ny testameta taloha Elizabeta no ny santatra sady ny testameta vaovao a i Jaona mpanao batisa rahateo no mpaminany farany tamin'ny testameta taloha nahita maso an'izany nahatongavan'i Jesosy nahaterahan'ny testameta vaovao zany a de rariny sy hitsiny raha izy koa zany ny faninanantsika amin'ity alahady farany amin'ny advento farany taona sy ataontsika transition amin'ny fampianarana momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly ity. De manasa anao zany a aza miandry farany fa atombohy manomboka androany ny fandraisanao anjara, jereo ilay vidéo efa misy fampianarana momba ny Elizabeta, mazava ho azy a mbola ho avy mandra-pahatonga ny 15 janoary io ny fampianarana izay atolotro momba ny Elizabeta, ny fampianarana izay entina eto moa zany tsy biografian'i Elizabeta ihany fa lesona
azontsika vehivavy malagasy tsoahana avy amin'ny tantaran'i Elizabeta miaraka amin'ny fomba fijery feminista. Noho izany omeko sopapa avy hatrany ianao isan'ny sujet lohahevitra isan'ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny feminista ny resaka zanaka sy ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Mifandray tsara amin'ny Elizabeta io satria ny tena mampalaza an'i Elizabeta dia ilay izy tsy mba nanan-janaka. Izy mivady efa tena antitra be ohatra ny Abrahama sy Sara tany amin'ny testameta taloha efa tsy nieritreritra hanan-janaka intsony no nahazo an'ijaona mpanao batisa. Ozy ny fitenintsika malagasy zay hoe arena ny zanaka. Tena arena ny zanaka ary za zao dia tena mijoro vavolombelona fa ny trangam-piainana rehetrarehetra niseho tamin'ny fiainako tsy nisy nahafolaka anakah afa-tsy io zanako io. Nahara-pinoana io, nahara-pihetsepo io, nahara-pahamatorana io, ary indrindra io ny tena mahafamiforta ny famiforta rehetra. Raha vao io zanakao io ny jerenao dia vitanao ny impossible. Izany hoe mitondra ny zanakao mandeha ivelany zany, mahazo an'izany autorisation na juge des enfants, hitondra zaza makany ivelany zany ady zany. Fa rehefa anananao reny io herim-po io hoe zanako ny anaovako an'ity dia tena super woman io ny tena mampafamiforta indrindra ny fananana zanaka. Na izany aza tsy io ihany ny mahavehivavy araka nefa ny anarantsika momba ny Fibi. Tsy voatery hoe tsy maintsy manambady ianao na tsy maintsy manan-janaka, vao tsy maintsy vehivavy. Ary isany lohahevitra tsy amin'ny feminista ihany no maharesa be ny resaka fanabeazanaizana sy ny fandrindrana fiainam-pianakaviana fa indrindra ho an'ny teolojiana feminista kristianina. Azony vehivavy kristianina tao ve ny mandrindra ny fiterahana? Io moa mbola samy hafa koa ny fanontaniana hoe anisa andro ve ianao sa anasa ampiasa fanabeazanaizana ve ianao? Ho jerentsika amin'ny fampianarana daholo izany rehetrarehetra zany sitrapon'Andriamanitra ve izany? Sady efa mahafantatra kristianina, ny ankamaroany maro anaka indrindra moa fantatro dia kristianina hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra io dia sady tsy saina ny andro no zay ameny eo dia ateraka daholo na ho velona na tsy ho velona. Fanontaniana mipetraka koa io hoe atao voninahitra fotsiny ve ilay manan-janaka dia satria anao nomen'Andriamanitra fahefana afaka miteraka dia na dia bevoka isa-taona sy hiteraka isa-taona aza anao dia hiterateraka potrekapotrakanao tera-bitro eny satria avy amin'Andriamanitra koa ny zaza. Ho jerentsika anatin'ny fampianarana daholo izany. Fa izao ny tena lehibe indrindra, adidy sy anaram-boninahitra fotsiny io fananana zanaka io. Be dia be ny vehivavy normal be amintsika vehivavy zany maniry hoe mba teo reny, teo antsoina hoe mama. Araka ny teneniko teo tena hoe tena ozy ny olona tena akaiky anahy mahafantatra anahy indrindra zay raha vaviko ireo sy mamanay moa dia tena nahafolaka anao eky tia nahareny anao tia, tena nahafolaka anahy tokoa satria za zany le isan'le vehivavy mitovy amin'ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy tratrana pression sosiala na Madagasikara moa hoe rehefa hoe tsy manana olon-tiana, tsy manana olona iarahana zany ianao dia ohatran'ny mahatsiaro hoe irery fady ranovana. Tena hoe za zany dia tena isan'le vehivavy nandalo hoe vao miala ny ray dia miditra amin'ny manaraka dia tena tsy nety tamiko mihitsy zany, tsy nisy sipa zany tany Madagasikara tany. Fa ohatran'ny hoe mahatsiaro irery zany ianao fa rehefa nanan-janaka za 5 taona zao ny zanako fa tsy mba mahatsiaro irery zany rehefa manana an'io zanako io. Tena hoe lasa force ho anao io na eo ny rainy na tsy eo ny rainy ny reny rehetrarehetra mahafantatra an'izany fa ny mampalahelo indraindray. Maro moa zany tsy maintsy hoe noho ny amin'ny fitadiavana ny mahasoa an'ilay zaza dia tsy maintsy misaraka amin'ny zaza ao dia nisaraka tamin'ny zanako
roa taona be zao navela tany amin'ny mamanay ny zanako a, tsy nahazo visa mihitsy izy na tany a Norvège na tany a France, efa ty États-Unis zay vao nahazo visa. Tena hoe io no nangidy indrindra tamin'ny fiainako. Tsy nilaiko akory zany hoe mila lehilahy mamelo ny fiainako zany za, fa io zanako io no banga nilaiko indrindra nahafadiranovana ny fiainako rehefa tsy teo izy, ho antsika reny zay. Fa misy koa nefa araky ny efa niresahako teo, ny vehivavy efa tsy voantso reny mihitsy izy, tsy voatery hiteraka ny reny rehetrarehetra, ka tsy voatery hijaly sy ho fadiranovany pression sosiala tahaka ny nahazo any Elizabeta tamin'ny andro nitsony isika vehivavy ankehitriny izay manana ny maha izy azy antsika ihany antsika, na de tsy manambady sy mananjanaka aza fa miantefa kokoa amin'ireny a. Izay moa ny anarana ny tantaran'i Elizabeta tamin'ny fetiny reny a, ny fampianarana momba ny Elizabeta izay arahantsika hoe ny zanaka ny mahareny a de sady voninahitra, fifaliana nefa adidy masina. Miankina amintsika reny indrindrandrindra ny hoavin'io zanantsika io. Be dia be ny ray, zay moa zany le mahasamihafa ilay fondra sy fondreny. Be dia be zany ray mahafoy zanaka zany. Be dia be zany ray mahavita hoe tsy mijery an'io zanany io zany mihitsy izy e. Na sitrapony na tsy sitrapony, na ozy izy hoe tsy te, be dia be ny mety ho antony fa mora kokoa amin'ny ray zany tsy mijery zanany zany noho ny amin'ny reny. Izay na tonga antsika reny a, nomen'Andriamanitra ny fitiavana manokana io, vao manomboka ao an-kibotsika ao io zaza io, de fa tianao, zaza mbola tsy hitan'ny masonao de fa tianao hafoizanao ny zavatra rehetra io zanakao io. Ka rariny ihany raha tamin'ny tontolon'i Elizabeta efa sompapasahady ho antsika, raha tena fadiranovana Elizabeta sy Zakaria vadiny raha tsy mba nanan-janaka mihitsy ka nomen'Andriamanitra zanaka izy. Fa haitsika tsara ny afaran'ny tantaran'i Jaona, maty ny tapan-doha ilay zanaka tokana. Tokana! Nomen'Andriamanitra ny Maria sy Elizabeta zany hoe io zanakao io zany sady hitezananao a, hiatrehanao zavatra sarotra zany zanaka marary zany. Mangidy indrindra amin'ireny miatrika an'izany. Indrindra fa zany zanaka tapahan-doha zany. Tsy azoko an-tsaina mihitsy ny zavatra niainan'i Elizabeta sy Zakaria raha nahita ny namonoana ny zanany. Fa nomen'Andriamanitra io a, tsy fanananao io, tsy izay tianao atao amin'io. Zay no mampisy ny zon'ny ankizy koa. Tsy analanao frustration-nao hoe tezitranao fa tsisy vola nefa mba zavatra kely ny vidinao lafo iny sy mbatiny de ho darodaroanao izy. Tsy fanananao io. Fa mitaizanao reny koa hoe tsy mahalala ty zanako ty a, no sy mbatiny nanaonao foana izy a, mila hainao ny mamey ny tenanao ianao reny. Fitezana koa io, fa tsy fifaliana sy namana fotsiny. Indrindrandrindra moa ho anay aty ivelany tena tsy azo kasihan-tanana mihitsy ny zaza, satria tena nisy tokoa ny ray aman-dreny a, indrindrandrindra amin'ny tany sahirana tahaka ny Madagasikara no ataony fanalana frustration le zanany, mody lazaina hoe zanaka tiana tsy tsotsona rotsakazo, hoe misy anefa tena fa mandaroka fa mila hamono, tsy tandrify akory hoe zaza tsy nahay tany an-dakilasy de daroana. Mety hampahay anazy ve zany sa fanalanao ny atezeranao fotsiny ilay zanakao amin'izay fotoana zay? Santionany fampianarana harahantsika zany a, ifatohantsika ny momban'i Elizabeta, mandraisa anjara avy hatrany a, ny isan'ny valiteninao sy ny isan'ny komantairanao a, amin'ny fampianaranao a, no azahoanao an'ilay ray hetsy ariary a, amin'ny alakamisy 5 Janoary 2024 amin'ny 12 alina amin'ny orany Madagasikara. Aza tara
aza mionona fotsiny rehefa mahita valiteny marobe sy mahazo réaction marobe dia hiandry fotsiny any amin'ny 5 janoary indray fa ampitombo isan'andro ny valiteninao asaho isan'andro ny olona no commentaire dia sady nahavita nizaran'izay fantatrao ianao no mahazo fanomezana ray hetsy ariary raha mandray anjara amin'ny fifaninanana momba ny Elizabeta indray. Dia mirary sahady krismasy sambatra fankalazana ny faran'ny taona sy taom-baovao finaritra ho antsika rehetra rehetra dia aza adino ny manaraka ny pejy satria arakaraka ny mamaro antsika manaraka ny pejy no ahitany olona maromaro kokoa ny zavatra mahasoa samihafa zaraintsika eto amin'ny pejy ho fampandrosoana antsika vehivavy indrindra indrindra. Soatra tompoko.